Manohintohina ny fizotry ny fanadinam-panjakana bakalorea ny hetsika izay kasain'ny antoko tiako Madagasikara ho tanterahina amin'ny asabotsy avy izao zareo avy eo anivon'ny antoko politika MFM tsy mazava ihany koa ny toerana ity antoko ity raha ny sehatra politika no resahina ho iatrany ny fanazavana avy eo anivon'izay antoko MFM izay. Manohitra ny sina hetsika politika amin'izao vanim-potoana na tanterahina ny fanadinam-panjakana bakalorea izao ny antoko MFM. Ho an'ity antoko ity dia tafiditra tanteraka ao anatina vanim-potoana mpanadinana ny 7 Jolay heverin'ny tima natanterahina hetsika vaovao indray eto Andrenivohitra. Faneho-kevitra hoe inasinna ny ataon'ny antoko tima anao zomba anao hetsika an-dalambe zanga mba mahita fa tsy any amin'izany intsony tsy fantatro hoe izy indray ny olona ho atao sorona ho entiny eo satria raha antsika mahita fa nisy fihetsiketsehana maro efa natao teto tsy maintsy misy foana ny olona atao sorona ka tsy haiko izay hoentin-dravalo manana amin'izay hoe izy no ataony eo. Ny manarakarak'izay dia izao tsika anatin'ny fotoam-panadinana izao mila filaminana sy fitoniana mpianatra satria raha tapitra ny fanadinana bakalorea amin'ity herinandro ity dia amin'ny herinandro ambonitsika dia mbola hiatrika indray fanadinana baka teknika izany. Ny anay izany ny apetrakay dia tsotra manana député Ravalomana nanaovany aloha eraky ny tanàna sy fokontany ampiasain'ireo any anaty parlemanta ny tokony hanaovana débat. Tsotra izany ny teninay hoe ny député Ravalomana ao anatin'ny parlemanta ao amin'ny assemblée dia tokony hetsika ametraka azy na ikonkonina amolavola ny tena ny petraka ho lehibe mpanohitra 8 heures vitan'izay. Nosorotany tipikambana ao anatin'ny komity fiben'ny MFM ity ihany koa fa manjavozavo ny toerana politika misy ny antoko tima. Tena tokony hazava mihitsy tsara ampahafantarina ary ity tena angatahako mihitsy ho ampahafantarina amin'ny vahoaka nanao ny ezaka rehetra ny antoko MFM ny tazona ny mouvement nanoerana ny fanonganam-panjakana dia ny hirahira fa tsy mahandry ny 2018 fanontaniana mipetraka avy aty amin'ny MFM zany hoe inona ny dikan'ilay tsy mahandry ny 2018 amony tena ve izy vao tonga teto aloha izy talohan'izay zany dia niteny hoe andao anohana ny hery rajonary mampianitsika fa io no efa ara-dalàna azy voafidy izay nge ny anton'ilay izy ary mazava izay kosa ny arahanay taminy zany dia niady tamin'ny fanonganam-panjakana ary niaro ny ordre constitutionnel lay ordre constitutionnel zany no tandrovana mafy. Toy ny efa nambarany MFM nanomboka ny taona 2024 manamafy ity antoko ity fa manohitra ny fanonganam-panjakana izy ireo.